Ampitomboina ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ao, ianao irery no Tompo Andriamanitra ivavahanay. Menay haja sy voninahitra. Ry Resy Zanaka fanahy masina ao, indreto izay manavao ny fanoloran-tenanay ary. Amin'ity andro vaovao menao anay ity koa. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny Tesalonianina voalohany toko 5 ry havako, 9:7-10, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Aza mamono ny fanahy. Izany indray no zaraina amintsika anio mikasika ny lohahevitra hoe mitary-dalana ny fanahy masina. Eto dia oharina amin'ny afo ny fanahy masina. Mety velona ary mety maty ihany koa. Misy 3 ary no ampitaina amintsika ny amin'izany. Voalohany, velona ny fanahy masina rehefa maina tsara ilay kitay, maty rehefa ny mifanohitra amin'izay. Ny otany tsirairay avy no mamono ny fanahy ka tsy ahafahany miasa, tsy ahafahany velona, tsy ahafahany mitary-dalana ny vita-batisa. Noho izany dia mila mitandrina isika. Faharoa, mamono ny fanahy masina ny tsy fampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomena ny tsirairay avy. Ny fanomezam-pahasoavana no amin'ny Korintianina voalohany toko 12 dia nizarazaraina ary antsoina koa hoe fanomezan'ny fanahy masina. Koa rehefa tsy ampiasainao amin'ny fiangonana ho amin'ny tombotsoan'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina nanome izay rehetra talenta sy fanomezam-pahasoavana zavatra hainao ry havana, dia mamono ny fanahy koa izany. Ampiasao ary ny fanomezam-pahasoavana, ampiasao ny fanomezan'ny fanahy nomen'ny Tompo anao. Ny fahatelo, mahafaty ny fanahy koa izany dia tsy inona akory fa ny fisaratsarahana. Velona ny fanahy rehefa alaiso sary an-tsaina foana ilay kitay sy afo teo e. Rehefa miaraka mirehitra ny kitay rehetra dia velona tsara izany ny afo, mirehitra tsara ny afo ry havana. Noho izany dia mamono ny fanahy masina ny fisaratsarahana ao amin'ny fiangonana, ary mamelona ny fanahy masina kosa indray nefa ny fiaraha-miasa an'ireo fanomezam-pahasoavana samihafa, nefa dia miara-miasa avokoa hampandrosoana ny fiangonana. Aza adinoina izany fa ny fanomezam-pahasoavana na ny fanomezan'ny fanahy ampiasaintsika ao amin'ny fiangonana ho amin'ny tombotsoan'ny maro, eny ny fiangonana Ray Manontolo ary indrindra Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana, amin'ny fampiasantsika an'ireny miara-miasa, dia izay no mamelona ny fanahy. Fitiniko ary tandremo ry havana, ny tsy fampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo anao, ny fanomezan'ny fanahy, fa mamono ny fanahy izany. Fadio ihany koa, fadio indrindra ny ota, reny koa izany dia tena mamono ny fanahy. Ary fahatelo, fadio ny fisaratsarahana, fa mamono ny fanahy izany. Ny firaisantsika, ny fiombonatsika, ny fiarahantsika miara-miasa na dia samy hafa aza, dia izany no mamelona ny fanahy. Maherezo amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Mivavaka isika. Mamondrafo aminay Tompo raha toa tsy tena mampiasa ny fanomezam-pahasoavana, ilay fanomezan'ny fanahy nomenao anay izahay tao amin'ny fiangonana. Mamondrafo aminay raha tsy nampiasainay izany, fa amin'izao sisa izao dia ho ampiasainay kosa. Manaraka izany dia mamondrafo aminay koa raha misy ny te handeha irery, misy ny fisaratsarahana ao amin'ny fiangonana. Mamondrafo amin'izany koa Tompo, ary amin'izao sisa izao dia tantany izay mba ho amin'ny fiombonana, ka ny fanomezam-pahasoavana, ny fanomezan'ny fanahy nomenao anay dia hoentinay miara-miasa izany ho amin'ny tombotsoanao Jesoa Kristy ary ho amin'ny tombotsoan'ny maro dia ny fiangonana Ray Manontolo. Arovy ary ny fanahy masina aty anatinay mba ho velona mandrakariva, ary ampiuzay hiaro tena koa mba ho velona hatrany izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.